miezaka ampanjaka mampatory ny vahoaka. Io no ataony. Taka misy eto Madagasikara. Ampatoriany ny vahoaka. Ozy izy hoe mety tsara ne ty fiainantsika ty, tsisy zavatra maninona eto. Tout va bien. Na de impito maty arany jironao, de ozy izy hoe tout va bien. Matory daholo. Fa mety fiainantsika io. Ary tsy tia fiovana. Zany fiovana zany tsy ao anatin'ny dictionnaire ampitondra le hafa. Ina no atony? Satria ny fiovana de manozongozona sezany. Tsy tiany zany. Tsy mahazo miteny ny vahoaka. Ampanginina ny vahoaka. Izay miteny ao anatin'izany de iharany gagazo izy ny mpampianatra tito. De zao ny toetrany. Feno ozona. Fitaka. Fanaovana ankeriny. Ny ao amin'ny lelany ao de zao fampahorina. Rehefa miteny izy de fahorina ho an'ny hafa ao anatiny. Zavatra rehetra saintsainy, ny sainy rehetra, ny atidohany sy zay ao anatin'ny fony rehetra de faratsiana daholo. Fampahorina daholo. Ny asa ataony de zao tahaka an'ireny dahalo reny. Ireto mahantra izay tafiany reto de tsy iza. Fa ireo izay mba miteny azy, sy mananatra azy, sy manitsy azy, de andrasany amangingina, tafiany, vonoiny, ny tena sibla, la sebatra, de ny mahantra. Satria ny mahantra tsy manana piaro tena, tsy manana piaro, tsy misy feo, fa voakenda ny fahantrana. Tsy azo atao na ina ilay ratsy fanahy. Satria nahoana? Mana piaro izy. Ekipa andreo zay mpanao ratsy ao amin'ny fiarahamonina izy. Izy no enony ireo zay mpitsara. Izy no manany marina eo amin'ny fitsarana. Izy no mitsangana miteny ka mihaino daholo ny rehetra. Fa de mahantra izay tsy manan-karena. Ireo ory sy malahelo dia hitsahina sy ampahorina, tapando sy kendaina amin'ny fomba maro. Marefo, vulnérable, ny mahantra satria tsy manampeo izy. Voakendany vola sy ny arenany feo ka tsy eno intsony. Potipotika, torotoro, lavo ny mahantra, tsy tafatsangana. Taka ny zava-misy eto Madagasikara ihany. Aiza Andriamanitra, aiza ianao Jesosy. Marenina ve ianao? Jamba ve ianao Jesosy? Tsy mahita n'ity zavatra iainana eto Madagasikara ty. Jamba ve ianao? Nankaiza ianao Jesosy ny ankaramalaza? Tsy hitanao ve zao malagasy aringana izao Jesosy io? Tsy hitanao ve ireo marina izay vonona sy tsy omena rana na fitsarana ireo? Jesosy mamany ny lava teto Madagasikara. Aiza ianao? Tazomiko ihany fihetseham-poko. Amin'izao fiarahamonina anjakany fahalovana eto Madagasikara. Ny projeko rehetra de tanteraka. Zay rehetra ketreko dia vita daholo. Ao anatin'izany projeko zany de projet-ndoza. Izay mamparary ny hafa, izay mampitomany ny hafa, izay manapadoha ny hafa sy manakenda ny hafa. Nefa zao hitako fa tsy maninona. Mandeha tsara ny zavatra ataoko rehetra. Tsisy an'izany Andriamanitra zany. Raha misy mba manohitra azy na mananatra azy, de zao ny lazainy. Zinona moa ianao, tsinotsinona ianao, tsisy dikany amiko. Ina ny raha raiko zay Andriamanitra? Tsisy lako azy. Ampanginina izay miteny, ampanginina izay milaza ny marina. Noho izany de zao ao anatin'izany fiarahamonina fampanginana, an'izany fiarahamonina fanapiretana izany, no misy an'ity mpanao salamo ty ry havana. Ao anatin'izany fiarahamonina izany de ny ratsy no manjaka, ny ratsy no manan-kery, ny ratsy no manam-pahefana, ka afaka manitsakitsaka ny mahantra sy ny ory izy. Ino zavatra misy eto? Zao ry havana de lasa saina amin'ny fiangonana eto Madagasikara. Ilay fiangonana mpaminany ho an'ny firenena. Mangina ny fiangonana.
mangina ny fiangonana manoloana ny fampahoriana sy ny fampandrana ny vahoaka. Mangina ny fiangonana am'ireo vonomoaka maro isan-karazana. Mangina ny fiangonana am'ireo kolikoly izay manjaka eto amin'ny fiarahamonina. Toravo vato ara-diso zany lazaiko zany. Mangina ny fiangonana. Indrindra ny fiangonantsika FLM mangina isika rehetra. Eo no sin'ilay vavaka. Satria mieritreritra ny olona zany. Satria mieritreritra ny olona fa misy kolikoly, misy fampahoriana, misy fahamarinana any amin'ny fitsarana. Ny antony zany dia zao. Everiny olona fa Jesosy mangina. Everiny olona fa Jesosy matory. Tsy matory izy. Ireto mpanao ratsy reto dia mihevitra fa matory Andriamanitra, tsy misy Andriamanitra. Tanan'olona no ampiasainy. Tongotr'olona no ampiasainy. Vavan'olona no ampiasainy. Mason'olona no ampiasainy. Fon'olona no ampiasainy. Fa ny fantahina mipetraka dia ity. Mbola misy olona, mbola misy fiangonana, mbola misy zanak'iny fifoazana ve, mbola misy zanak'Andriamanitra ve, azon'Andriamanitra ampiasaina eto Madagasikara. Mbola misy tanana ve, azona ampiasaina. Mbola misy fo mangoraka ve eto Madagasikara. Mbola misy fo mangoraka ve eto Madagasikara. Tsy Jesosy no matory avana, fa ny fiangonana no matory. Zanak'iny fifoazana matory. Ka ataon'i Jesosy hoe mitsangana ny fiangonanao. Mitsangana. Atsangana mitananao ary fiangonana. Miasa. Aiza le fitiavako izay nomeko anao. Tsy Jesosy mijamba. Fa ny fiangonana no tsy mahita. Variana amin'ny zavatra maro ny fiangonana. Variana amin'ny fihetsiketsena ivelany maro ny fiangonana. Ny zanak'Andriamanitra. Ka tsy mahita ny tena asany izay mpanaoviny Jesosy azy. Miaraka am'ireo mitomany Jesosy. Tsy miaraka fotsiny ary, fa miandany izy. Raha misy tsaraina le mpanao ratsy sy le enjena, dia Jesosy miandany am'izay enjena. Miandany izy. Eny daholo ny toloko rehetra. Hitan'i Jesosy io ranomasony Madagasikara io. Eny Jesosy ny ranomasony Malagasy. Mitomany miaraka amin'ny Malagasy Jesosy. Mitomany amin'ny Madagasikara Jesosy. Tsy zakan'i Jesosy tsy mahita ny fahotriny fantrany Madagasikara. Marary ny ainy. Tsy hosako ny teny amin'i Jesosy hoe mitsangana Jesosy. Tsy hosako. Tsy hanao an'izany naviana. Fa izany jereko. Inona no ataoko? Inona no ataonao ry fiangonana? Inona no ataonao ry fiangonana? Maninona eto ianao? Maninona eto Madagasikara ny fiangonana kristianina? No izy no gisitra. Izy no lohana ny fahalovana. Ary izy no gisitra amin'ny zavatra rehetra. Maninona eto ianao ry fiangonana? Maninona eto ianao? Raha 50 isanjato mihoatra eto Madagasikara kristianina, iza mampahatra azy? Mahita Jesosy revana. Aza mba misangisangy aminy. Aza mba misangisangy an Jesosy. Hitako io arenanareo miavosa io ane. Hitako io fiaranareo mitombo isan'andro io ane. Hitako io buildinganareo mitombo isan'andro io. Izay aorinareo amin'ny mahantra eo. Hita ny ravana. Io andehananao rehetrarehetra io. Izay hiafokafenanao amin'ny olombelo io. Hitan'i Jesosy manarak'eny izy. Ataovy tsarany. Ataovy tsarany. Hitan'i Jesosy io. Inina itsana mitsy ny lalam-pandrenana. Mba atanteraka ny ratsy zay kendrena atao. Hitan'i Jesosy io. Sao dia ataonareo hoe tsy heniny. Hitany. Zavatra konokononareo rehetra. Io ondrinareo zay kendainareo. Tapanareo loha. Itsanareo ao io. Mangoraka anio Jesosy. Tsy zakan'i Jesosy. Ny ondriny ampahoriana. Fa ny fanontaniana dia izao. Izy no ataon'i Jesosy fitaovana. Ampionina ireo ory tsy mahatra. Misy tantara be dia be ao amin'ny Baiboly zay ahitantsika mivantana fa Andriamanitra miandany amin'ireo enjehiny. Voalohany tamin'izany ny famonoan'olona ny crime voalohany teto ambony tany dia ny namonoana ny Abel. Tsy adinon'Andriamanitra ny rany. Henon'Andriamanitra any an-danitra ny ran'ireo miny, ny ran'ireo marina
izay vonona sy alatsaky eo amin'ny firenena. Ary na dia tsy misy raha latsaka azy, ireo fanaken-danina sy ireo famonoana amin'ny fomba psikolôjika henony Jesosy. Ny farany, torotoroy ny sandry ny ratsy fanahy. Marobe ny mandray diso azy ry havana. Everiny olona fa mpamalifaty ny kristianina, mpilanja pankarta ny kristianina, mpanongana ny kristianina, tsy mpanao an'izany izy. Ina toy ny lazana am'le hoe torotoroy ny sandriny. Ny sandry eto dia metafora, kisarisary izay entina ilazana ny fahefana na ny power amin'ny teny anglisy. Torotoroy, tapatapao ny heriny, tapatapao i fahefana izay mahatonga azy anitsakisaka manitra sy ny orio. Tsy ny tanany akory ny tifiro amin'ny basy, na tsy atoyantsy izy, tsy mpanao an'izany. Fa jereo tsara ina daholo ny heriny rehetra, ina daholo ny fahefany rehetra, ina daholo ny powerny rehetra, vakivakio, torotoroy zany. Dia mazava be ry havana, fa ny fahefany mpanao ratsy, na ny eto Madagasikara koa aza, ny fahefany voalohany, ny sandriny voalohany zay mila torotoroy ny fiangonana, dia ty resaka vola ity. Vola, fananan-karenina, io ny fahefany. Ary afaka manao izay tiany atao rehetra izy satria manam-bola, afaka mividy ny fahamarinana izy, afaka mamono ny marina izy, afaka mividy ny tany mahantra izy. Tamin'ny andro ny amosa ohatra dia nalain'ireo mpanan-karenan-kery ny tany mahantra, ka ny vola no mametraka, ny vola no miteny, ny vola no mametraka olona eo amin'ny fahefany. Fa fahefany vola sy herisetra no hitondrany. Ny sandry faharoa ry havana dia ny fahefana. Ny fahefana, sandry ngeza be zay entin'ny mpitondra na ny mpitariky manitsakitsaka, mioprime ny mahantra sy ny madinika, ny fahefany. Io no reharehako, io no anitsakitsako ny hafa, ka hoy ny mpanao salamo hoe torotoroy ny fahefany. Anankiray amin'izany ohatra, ny fipetrana ela loatra eo amin'ny fitondrana. Makasika ny lalam-pandrena moa zany, sandry anankiray ngezabe ny lalam-pandrena, sandry ngezabe izay tsy azo kitikitihana. Olona anankiray ve ry havana mipetraka eo amin'ny ny ondriny tsy anjery ny fahalemeny rehetra. Tereo zahay mba ho voafetra ny petranay eo. Mieritreretra, ivavaka isika ry havana. Misaotra Jesosy no ny teninao. Jesosy jereo i Madagasikara. Mahantra loatra ny Madagasikara. Io Madagasikara. Ndreto zay mitalao, mitoreo, mitomany ho an'ny Madagasikara. Vonjeo ny firenenay Jesosy io. Anangano olona re zahay Jesosy io. Jesosy vonjeo Madagasikara. Mitalao zahay Tompo. Mamindafo a Madagasikara. Mamindafo amin'ny firenenay. Omeo fo vaovao re, mba ho afaka miaino ny feo ny fanahy masinao anety Madagasikara ity.